Ny manakaiky hatrany mpanjifany kosa ny Christelle Boutique miaro vola création entina hanomezana fahafampo ireo mpanjifa na ireo client nafantarantsika azy dia nisokatra indray ny toeram-pivarotana vaovaon'izy ireo etsy Ambatonakanga. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 7 novambra teo ny tranombarotra Boutique Christelle miaro vola création etsy Ambatonakanga. Mivarotra ny lamody natokana ho an'ny vehivavy ny tranombarotra. Hita eto avokoa ny akanjo fitondra andavanandro, miasa ary fitondra rehefa mianjaika. Raha ny loko fotsy sy mainty no tena nahafantarana ny Christelle Boutique miaro vola création, loko samihafa kosa no atolony ho an'ny vehivavy malagasy amin'izao faran'ny taona izao. Mampiavaka anay zany tamin'ny boutique taloha sy ny amin'izao fotoana izao nahafantaran'olona ny Christelle Boutique miaro vola création zany dia akanjo noir et blanc foana. Fa tamin'ity indray mitoraka ity zay niezaka nama ny fangatahanareo dia nasiko couleur assez détavin'olona rehetrarehetra zany ity collection vaovao ity. Ho avy ny fety mandray anareo Christelle Boutique ary aza matahotra fa pendant 24 heures dia vita ny akanjonareo. Ny tendance aloha zao dia niezaka nifantoka tamin'ny loko bleu roi Christelle Boutique satria izay ny couleur d'été amin'ity tonty. Manao ny sur mesure ka fitafina mifanaraka amin'ny bikany tsirairay ary vocal no avoakan'ny Christelle Boutique miaro vola création. Ny ahatonga ny vehivavy ho lafatra no tanjon'ny tranombarotra amin'izao fetin'ny faran'ny taona izao dia modely vaovao miavaka no atolotra ho anao mpanjifa. Aza mirorosaina intsony raha mikarika ny fitafiana tena lamody ianao fa manatona ny Christelle Boutique miaro vola création ety Ambatonakanga.